gas titan Taragas. Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lava batona kady fotsy. Tantara no soratany Dia-piano manana nasaya. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Niaina Razafy. Nandray feo sy nandritra lafiny teknika. Fanampy. Nanatontosa. Rotsy fitiavana. Lava batona kady fotsy. Efa milamindamina daholo ve ny tandriora misy hoa? Eto mbola edivana mantsy ny taxi borosy ao na dia hoe vao mangiran-dratsy ary ny andro a. Ny lalana koa mbola lavitra raha teo. Aha, ny laza no iko misy adiniko. Sady la somary be rehan'izay ihany mantsy. Aza dia mifanala baraka eo koa fa mitovy izao ihany tsikako. Samy zanaka dadanay ihany. Fa dia tena andeha tokoa ve moa izany tsika lesy? Ohatrany tsy mahafoy ihany ty tanàna ty indray nge lesy e. Tsika nge tsy hoe tsy verina na tsy tsiditsidika ty intsony fa mba isy fotoana andalovana ty ihany indraindray e. Ka na izany azy e. Ireo lovana velamamy ireo koa anga azo avela ty fotsiny ka. Izay aloha dia marina. Tsy maintsy mbola mikarakara andreo manko tsika. Na za koa aza ngeky mba malahelo ihany. Teto ny nalehibe atsika ary teto koa ny mikarakara ny dada sy mamantsika. Saingy tsy arovako zavatra tsy ty toerana ty. Moa koa matahotra mafy atsika dada fara so ringana tahaka ny dada sy mama ty ontsika ka tsy hanatarana keto so ny fianakaviana. Ny aza raha teo ny latokan'iny ihany. Misy fahamarinany ihany daholo aloha izany e. Izay nge hoe. Fa tena raha tsy nisy an'izany asanjolahy izany izao tamin'ity fatra ity. Tena marina raha mba nihetsika teto kosa tsika e. Tena marina izany. Saingy marina ihany koa nge ny dada vary. Tsika anie efa anisan'ny maty ihany koa raha tsy variana tany atsay. Indrisy fa dada sy mama sy ireo fianakaviana vitsy teto an-tanàna no lasibatra ireo tsola. Ka lasa tanàna misaona sisy reto navelandry zareo. Mpiaramonina vitsivitsy sisa no hita amin'ny toetreto. Ny ava mama moa dia reniny tsoka lavitra ireo vao vita ny fandevenana. Tena sotasota tokoa ny tany a. Dia tsika mena darely moa izany sisa mba tafajoroko. Fajoroko amin'ireko aloha fa ohatrany misy tsindrimandry izany misarika aho hoe. Hoe ahoana lesy? Mody amin'izay ny mitandrazany dada. Tsy azoko. Mody ahoana lesy? Anga moa tsy dada fara ny tena ny angavy atsika ody ihany ka. Eny e, eo ihany ilay hoe dada fara fa ohatrany misy zavatra avy izany koa misarika aho. Izay nge no mahatonga andodina andry tato ato hoe alamino amin'izareo sisy atao tanàna ireo fambolena kely izay efa vitantsika ireo e. Ve teo hitantsika eo moa izany rehefa tonga aniko. Fa inona marina moa izany mba hivelomantsika mena tahanitra tsy ma? Tsy miova aloha raha nyfandaniako azy e. Da tsara ray aman-dreniny dada ary da tsara ihany koa izy mivady. Izany nge no mahatonga antsika misolo ny anarany ray tsy satry sahady e. Ny lovan'ny dada ny any ambato lokangany betsaka ary misy e. Izay izany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe se adala ny tohandray. Tsy vidiny any Ambomete andro ny ninganingana fa zara avy amin'ny Zanahary aky. Izay izao ny lova avy amin'ny dada fa tsy mahay mitazona penina loatra tsika. Ary andao amin'izay ny aintsika fa soa tara fiara eto ka tsy ho lasy eo indray. Ndao ary. Tena mbola tsy miova mihitsy aky ty ambato lokangatiry misy hoe. Tsy ireo nge mbola lala tsara eto mamakivaky ny tendrombohitra. Hita ho lesiko. Lala kely manivatsiva ny loha sa fa ny ala kosa aloha dia tena mbola mahatamana. Ela koa ty dia mampametsy. Iza koa lesy mba hijery ny tanàna ambanivohitra ohatran'izao ny fanjakana ve? Andraso eo Paoly raha izany. Izay aloha dia tsisy e. Mba hoe ny fokon'olona ko. Ina koa ny vita an'izay fokon'olona lesy hoe tokony vita goudron ohatran'ny lalam-pirenena ve ny tiana tenenina? Kosa e sarotra izany. Mba hoe vita arabe tsotra. Efa mety aminy lesy matoa foana ny iaina ndraik'izay tokony vokatra avy aty ambanivohitra foana moa no tena hoe tanterana andrenivohitra any. Afaka niaina tamin'io izy izany matoa mbola velona sy afaka niaina ny tandrenivohitra ko. Mba marina loatra ny andre. Ny any efa lasa lavitra loatra ny eritreretra. Mba efa mihevitra hoe
tsy le loloavina miala ny atsatso ny vokatra fa mba le alain'ny fiaro aterana mihitsy mba haina ihany koa nge ny lolosiny hitandriny mitaonandreny mandra-pahatonga izy any amin'ny fiantsonana iny tsapako tsara ka sady miandamiandavo mihitsy anie atahoana fa zay le fivelomana aty ambany voatrako fa aniko aloha tiako ny ahy matsiary miadana ny aina aminy fa elany tsaiko hoe efa zatra ny kalesany bera kely ve rehefa matsaka dia tsy hitan'izany tsy marina moa izany fa le any Andohasandra iny mifankahitako za koa aloha mahatsapa fa miainaka faliana ty amin'ny tontolo misy atsika tsy haiko izay any aloha fa mety amiko ny aty raha ny saromana andrenkininy angambontsika sy nde tsy efa niatsiaro reraka sy mainy masoandro no makivaky ny lalana iny fa tena lavitra kosa aloha ny lalana namody aty amintsika iny ve tsy lalana eo amin'indray mamasabary hoe miala amin'ny fiantsonan'ny taxi brosa tena mety mbola misimisy kely jereo asika ty mbola hidina mihitsy loha sahitsiko zay vao hivadika amin'ny ripendrombohatra riana ndry zay vao mihazo ny lala-kely makany an-tanàna indray avy eo ndry adidindritatsika taloha le manao fialan-tsasatra ty amin'ny dadafara dia tonga ery amin'ny ala-kesikary mihitsy makakitay tena tadidiko mihitsy ilay sy reny zao raha mba efa ohatrany ahoana izay samy kely ao ay tonga dia le samy kely ny tonga atao tsaindry ka izy le nisavika le lohakinina tamin'iny dia miampina teny ambony teny le veto fa anao paranga amby izy tamin'iny eno aky tamin'ny fahazazana daholo akirena lasa marina sy fanadina fa mahafinaritra tamin'irenika hita ho tena mbola le saretandry dadafara ve ty eny tokoa ala izy tena izy mihitsy iny ka tena mbola tsy miova mihitsy izy zany raha misy oa eno a marina ary aleo aloha tsona mba hitondra antsika fa ohatra ny andeha hamonjy fidiana angamba izy zany le hoe lahy tsoko anazy fa ela ve efa vako feo dia sao dia tsy fantany eo ny feo any lahy dadafara andrena vela ary iza koa ary zany miantsoantso zany dadafara zay mena va ihany ohatra ary iza koa reto olona roa reto tena za mihitsy mantsy no antsoniko oka olekitana eo oka eo aleo aloha ajanony retombo reto io fa nyjany izy ry misy oa oka andao monjy aingany antsika ary mba handraso koa lesy ry tsy mavesatra be nge reto etako reto eo etiko reto sasany reto sady aingana fa sasamiandry dadavary oka zao ary tsy izy roa kely zanak'andretsy ho arana rahalahako ary ve reto mamikiviky be miaraka ny netambe reto tena izy reto tapakevitra ihany angamba manahoana dadafara misy onkely marina manahoana reto dadafara mbola tadidinao ve zay le tsy marofo marina tena nitata ny sena vela mihitsy ty se ty marinako tena lehibe nareo reto ao ampiakara ao anaty sarety aloha reto entanareo reto fa hitako tena reraka mihitsy any ianareo zany eo ka ampiakarako azy zay dia miakaranareo ao arinao sady mandeha ihany tsika fa efa somampisampoko nge ny vodilanitra eny reto dadafara tena efa hitako miana fify mihitsy ny volombavan'ny dadafara tazako ny sopirana teoko sady manao takariva miana fify aty ambony saretytsika izany no modiko sekoa izany dia tena mahita lazaina fa misy ambina vomanga kely izay ao anaty spiraory misy o fa hitako tena nona mihitsy anendry izany tonga dia hoany ho an'riko rery daholo fa aza omena le tsimy io mantsy izako mahita dia niresaka ihany aleo fa kisaka resaka eto eno ary dadafarako hitako lasa voky tampoka mihitsy izy teo vao nahitanao ary tena mbola betsaka izy zany ry dadafara sao dia mba hinana tokoa aloha elahy tonga dia minana aloha ndry fa avy ihany tena zany mihitsy le fofona tsy afozako ny aty amintsika aty ka le mitainatainy momby andrahoana mangazo maina manitra izy zany zay fa tongotsika ka
aleo aloha tonga dia ampiditra an'ilay tombo reto any am-pahatra ahy. Se kosa ary tsima tonga dia mba atao miakatra any ambony ireo entanareo ireo e. Ary tao mangina be aty izany dadafara. Mety mbola tsy ao ve izany samby? Efa ao ambony ao izy ka. Io efa midonaka io ny ao an-dakoziko. Mety efa manokona ao izay. Dia efa tena tsy andry lahy mihitsy koa aloha ilay tanàny Samy a. Heno ary etsika. Ary etsy ampiko ilay hitondra an'ireto entan'ireto dia andao hoe akatra any ambony fa tsy. Tonga dia mekara reto any a. Ampiditra an'ireto vetivety dia ho avy e. Agosy, gosy, le manja, andao. Oka. Reto etindry dia reto tonga dia aleo etiko e. Tonga dia any ambony a. Dia lesy ny Samy a. Masaka vely to mangatsika amin'ny tsamao e. Otry fa tsy veo antsima ve zany eniko zany ka sa nisofoko ny lalitalovana feno saretin'ny dada no eniko teo zako tony mangasona ahoana ry. Tsy maheno revy anareo sa tsenjiny sihatro kato e. Oay tena le tsy mity marina fa tsy mahandainga ny sofoko. Dia ahoana le ty tonga soa aty an-tanàna indray lesy ary azy misy ny to mandeha reny lako. Ao ihany lesy izy fa mbola nanatitra entana ny avara-patanoko. Ary maninona koa dia afo ny to atao midonaka be ohatriny io e. Mando indray angamba izany kitay izany. Ka amin'indray izao le ry naka kitay dia ireo mando ireo indray no nampiasaina. Aiza kosa lesy dia hoe izany vao nandrehitra mihitsy ny izaho io dia mbola tsy mahazo rehitra tsara lesy dia midonaka be. Samy manahoana lesy lahy? Ay miso marina salama tsara kia ndry manahoana? Salama tsara koa ka ary to lasa be takolaka be ry tony e. Fa dia maninona ny atao midonaka be ty afo ty Samy a. Angamando. Ka lolo tsofoko ary azo rehetra tsara e. Nareo izany koa to samy tsisy mahazaka setroka daholo avaniko. Dia mangalahaka kalany ariry misy ho dia mipetrapetraha. Aleo hoe tsika no mitafatafa mandra-pamasaky ny sakafo aloha. Manao dinika morom-patana eto e. Tena mety misy eto ka. Eto koa mba mahazo hafanana tsara tsika. Ary tena efa maraina be izany andro izany a. Tena reraka ny diomaly koa angambako. Ary aleo hiarina eto fa ho afa-baraka eto raha izao. Otry tena efa tsy misy ato daholo izy telo mianaka marina. Mety efa lasa any an-tsaha daholo angamba izany raha azoko tsarako. Ary aleo aloha hijery kafe kely ao an-dakozia any aloha dia hamonjy an'ireo any an-tsaha fa so dany masoandro eny an-dalana any raha atoandro loatra ty. Efa hito nafaneny ato anaty vilany ato kay ny anjarako. Ary aleo sotroina dia mandeha ary. Fa ihany rangaha ilay kafe aty ka. Tena mahery tsara. Atahorako akarary ny lohako indray ary iny. Mavita mandritry ny tontolo andro tsara iny rangaha. Ary aleo aloha jerena ilay angady fampiasako taty iny raha mbola aty dia iny no entana any. Mbola inty ka. Ary aleo andeha amin'izay. Tena mbola tsy miova mihitsy rangaha ty ambato lokanga ty ka. Mahay tsy mavana daholo sy jerena rehetra. Ny vaninandro raha teo koa moa fahavaratra ka mahazo aina daholo ny zava-boary rehetra. Ary mba vatolampy ahoana ary tazako ambony anaty ala-kesika ry. Ohatry ny mahaliana izany endriny sy ny paoziny izany. Eny e, ny firafitry ny manodidina rehetra mihitsy. Ary maninona moa raha maninona raha miakatra eny mihitsy aloha. Dia raha ho betiny tatafara amin'izany dia ahoana? Ny fanarahana mantsy maly dia hoe mamonjy ny fanampiny an-tsaha daholo raha pitso. Izy ve tsy hevitra hoe mety mbola reraka e. Sady tsy hoe ela koa ange any ho eny e. Aleo ary mamikiviky miakatra aikany. Mbola misy hohanina koa mantsy ny fiakarana miakatra anaty alana sapahiny.
misy atao ilay fiakarana kely ary aleo mivadika ato fa atao ambadika ato mahatazana tsara izay jereny ohatrany hoe misy atana tohatra izany ilay vonga tany sa ve nambolena mananasy ireny fa mahafinaritra aloha ato miendrika tranokely izany no paozin'ilay ala ato ary aleo aloha mivoaka tsy amin'ny tsy vatolany be itsy amin'izayko tena hoe lafatra tsy karazana toerana mpanjaka ve eto tazana eto daholo ny manodidina rehetra ny lohasa ny tendrombohitra manodidina ny vohitra ny tanàna rehetra eto ambato lokanga mihitsy tokony eo amin'ny 3 tafo eo zao ny mponeto raha ny fahitako azy avy ety tazana eto ilay fahasanana andevenana ny dada sy mama ary lehibe ihany ka ilay izy fa tsy tandrotandro tamin'ireny fotoana nandevenany ireny toa misy hery afo izany reko atao anatika ato vao mijery ny manodidina indrindra moa rehefa mifanojo ny fasana ny masoko toa ohatrany hoe te hanao zavatra be izany misy hery te hivoaka be ato anatiko ato dia inona re izany ohatrany mahalasa amboroly be izany koa eto izany fa aleo anga miala eto tonga dia aty atsimo aty indray ny lalana dia midina fotsiny indray dia milatsaka any atsavy eo ozy ary fa inona koa petritra eto toa karazana tafo tamin'ny maingo izany sady misy potipotona biriky to misy potipotona biriky koa miaraka aminy misy vato mivoatra eto ampovoany toa ve tsy potona vakina tavoangy tena izy mihitsy tony raha azoko tsara izany dia misy trano kely teto amin'ity faritra ity aleo ranga hamonjy any dada fara fa atao andro ety ihany ka ireo koa izay fa sasamiandry any manao ana ry bebe salama avy anareo ao poa ty ilay ranota vitanyity marina dray ohatra toa tsy mamaly ary izy fa ilozany ohatra ny mandrorarora fotsiny sa ve tsy heno ilay arabako teo toa koa efa antitra loatra angambako aleo averina salama avy anareo ao ary bebe salama ahoany dinina moa zany na salama na marofy manirikiry amitsy mahita nyty eto azo ary inona ary izany angonongononana izany samy hira kosa angamba ary aloha mandefa atao ratsy fijery be koa ty poziny manao azafady aloha fa mandalo ry bebe ndao ilay kely fa lalana tena efa lehibe mariny ty bebe ty reny ve tsy efa niaraka ny lalao tamin'ny dadabe andro dada raha ny kontikonty no atao nefa izy ty toa mbola velona ihany sa ve mety misy hidirany amin'io asan'io izany dia tehirizin'Andriamanitra izy nefa ny raha ny fahalalako azy dia toa mba roa ny fitsaboana vazana fitsaboana gasy manaraka ny tokony ho izy roa no atao fa atao zavatra hafa mihitsy sa ve manana fitasomana aina koa izy io reko eto amin'ny fiarahamonina eto aza fa manopo azy io daholo hoe mponina etoko inona reny mety ho antony ary efa lasa ty aloha ty marina ve tsy matery misy oa ohatrany tsy tazako mantsy nandehanany teo andeha loloana izy solona omaly ay tsy efa tonga ny atam-bola azy izy zay fa hono masina ho ary samy tsy azo ale masina ho ny toboampovoan'ny alana bamboza io bebe Katerina ny tena sarotiny andreo raha tazany may anatinatona andreo tena tonga dia ataony maiko tsy tazany akory ary moa izany fa vao manam-pikasana fotsiny ianao dia efa fantany ohatry fa mba izako le izany bebe Katerina izany mbola hita azy foana rehefa aza maika andalovantsika teo iny ny tranony somary efajoro mijoalajoala be amin'ny tafibozaka io fa tsy tazantsika izy teo fa izy mety nahitantsika ka teo ary tsy misy olona mihitsiko
aiza no ahitany atsika te ndry marina ry misoa andao ny lalina zorona fa mbola betsaka ny tsy fantatrareo eto amin'ity tanàna ity areo koa moa valy votam-pianaratsoa tany inona kosa ao ny idirana izany ary efa tena manovokovoka be raha tsy mizaniko jereo raha tsy efa tena navita maromaro mihitsy le ry izany e tsy te hamaly antsony samy tena vadina ny resaka fa inona marina ary ny zava-misy eto hoe ary lasa izy tadafara teo ry samy to namatotromby any ampahatra any ngamba izy teo raha tsy diso ako e mipetrapetra aloha sady manampy amin'ny sorona-afo eto aloha izy mba manala nyfanginako eto mandra-pahamasaky ny sakafoko za koa mba hanampy anareo roa lahy eto avy mihitsy indri misorona an'ity afo ity fa tsy aleo aloha akavalatsy nifotratsy arotsaka dia tameo avy eo e ay ve efa eto daholo nareo manao takariva morom-patany tena ianao mihitsy zao ry dadavara ny andrasako eto fa ahoana ka misy dinidinika ve sa tena misy tokoa ry dadavara za koa manana mihitsiko hono ary tadafara aoka aloha e io indraindray le tsy mandry tantana mihitsy mba havelao aloha ny olona hitombona tsara zay vao sesefana fanontaniana fa tsy tonga dia manao ohatran'ny lehibe voka mamanga rafosana nareo kosa ny ody tsy vita nefa ny kibo efa tafiditry ny trano nareo mena tareto koa dia tena mahatsikaiky ka veto ary ny fanontanianareo enony dia misaotranao sady aloha nanaiky ny hainao nay ry dadafara somary maromaro ihany mantsy ny resaka tiako fantatra nefa ny fotoana foy dia fitopitianiko angambe ela koa ty be sasiny be ka tsy izay tiana lazaina dia vita fa za indray indry kita fa marina izaniko tsy izany ary dadafara fa momba tsika reto ny tiako fantatra voalohany dia ny manaraka moa izany ny momba ny tanàna misy atsika ty tena eto tokoa ve ny tanyrazantsika izavy ireo razam-be atsika zahay ary le efa nahiako marina tsy maintsy ho lazaina azy mena taeto ve zany ny marina sa hoany nefa ny ary toa lasa saina be ao tadafara fa hoany sa ve nisy tsy neto ny fanontaniako teo mety hoe namofotamandry ve sanatriana misy zavatra tsy tokony ho fantatray sa hoana ary tadafara ka tsy zany loatra ry sia fa hono iandry tsy hoarana rainareo ve mbola tsy nitantara zavatra taminareo mihitsy fo ny fahavelony ka tena mbola tsy tsaroko hoe nitantara zavatra taminay menadalo izy ny fiainanay tany koa angery tadafara dia variana ny fitiadavana dia vita moa izy iny lasa tampoka tsy mba nampilaza iny eny ny fahafatesana tokoa moa tsy mampilaza ka zany ny joroko solondray amandreny anareo sahadiko dia okonareo eny tsara ary dia anontany izay mety mahaliana anareo sao dia misy adiniko mantsy ao aorianan'izao filazako marina aminareo izao mantsy dia tsy fantatra izay isy eo tena efa mahafany zany resaka tsoa marinako mipetra aloha se fa resaka tsara tokony hoeniny se koa anie izao resaka atao eto izao aleo ary aloha sady androtsaka amin'ity vara ty ahako e zay ary alefaso amin'izay ry ny resaka tady zao raha ny fianakaviantsika aloha no asiana resaka dia tena teto mihitsy ny tanyrazantsika teto ny nalatsahany tavonindreo raibe anay tamin'izany ary mbola eto ihany koa no lovana velan'izy ireo raha araka ny tantara tsika ireo dia taranaka andriana izay nipoirany aloha tsy fantatro fa hatreto amin'ny rainy dadabe ny fantatro izay atao hoe rainy tavila zay no niteraka telo mirahalahy dia raha fararano raha tsy milefitra rarabo io raha fararano io no raha niteraka ny dadabe anay dia ndre tsy marofo zany ndre tsy marofo kosa niteraka ny dada kahandro mahery teny zanaky kahandro mahery moa zany dia zahay ro lahy ihany dia andre tsy hoarana rainareo menada dia za andre navela no naterany zany hoe raha azoko tsara nge zany dia raha ihany ny zanaky dadabe raha fararano sy dadabe ndre tsy marofy zay indrindra tsy niteraka afa-tsy raha ihany izy ireo tsy dia haiko loatra aloha ny antony fa nanomboka teo amin'ny dadabe raha fararano
eny e efa somary reko matetika marina aloha le hoe ndray tsy marofy ty ry dada. Misy miteny hoe reny io ny taranaky ndray tsy marofy e ka eo indrindritsika izao nanomboka teo amin'ny dadabe ndray tsy marofy no nalaza sady natahoran'ny olona izany taranaky dadabe izany e. Mety hoe inona ny antony ry dadafara? Ary manomboka ny ahafantaranareo ny marina eto dia mila mitandrina nareo telomena da manomboka eto satria isy fahavalonareo eto amin'ity tanàna ity. Odry fahavalo ahoana tsy azoko e, inona ny antony ry dada a? Eny tokoa tena lasa matahotra izany ry dadafara ka sao dia tsy tokony ho lazaina aminay aloha izany mba hisorohana ny zavatra mety hisy eo mialoha e. Efa fotoana an'izao ka tsy azo tazomina na sitrika intsony ny tantara fa aleo hitsikafina amin'izay e. Ary matoky anareo telo da amin'izay fahendrenana anareo izay a dia izao ny toy any ary ka samimeny tsara indray. Mianao zay ry dadafara? Mpanandro kaikilay io dadabe anay io ary mpanasitrany olona tety tamin'ny androny mihitsy. Misy aza moa ny olona avy any amin'ny kilometatra lavitra any ny tonga tety mitady fitsaboana aminy. Zany Ny zavatra tena nafinaritra ny olona taminy koa dia tsy nangataka na mikarama izy amin'izany fa izay fon'ny olona dia raisiny e. Rehefa tena hita ny fasahirana aza moa ny olona makao aminy dia izy indray manome izay vokatry ny tany mba hoentin-dry zareo ataony sakafo. Mba tsara fanahy kosa dadabe izany a. Tena mendrika mihitsy ny asany. Ary mba inona ho any nanana ny ery hanaovany an'izany ry dadafara? Eny tokoa Tena izay indray aloha tsy fantatro a. Tamin'izay mbola kely dia nisy tehana kely izay tsy misaraka aminy mihitsy ary amin'iny no ilazany no avy ny tsirairay. Tsy vita akory ny resaka dadafara dia masaka ny sakafo. Zao tapaka hatramin'ilay resaka. Tsy voavaly akory ny resaka tena tiako nanontaniana azy teo. Le bebe kely. Mba inona koa ary na tonga n'izy ny tonga ataony eritreritra ato e. Nefa olona ratsy be iny. Za koa dia adalako. Otry mba ratsy fime koa izany sakany rasamy izany a. Mba inona koa ilay mipoaka be teo e. Sa ve nilatsaka avy any ambony tafa avy any ilay saka? Dia inona ny mampame azy amin'izany? Aleo matory fa sao saka mampiaraka koa ny no ampiasa ny saiko eto ka. Zay dia natory mbola tsy andrara tena aloha zao a fa aleo le atary no mena fampitandremana kely. Aleo aloha mody tsofina ny lava tsofina. Ohatry to mafitairina be ty sa mbola reraky ny havako otromila tandretratany angamba ny kinoa ary dia ataoko amin'ny fanaovana azy tena rehefa be marenina. Io fa manoaka ary raha roatra amin'izay rikala etro ray amin'ny taibolava amin'izay ny vavany ny sanasana be iny angany iny ary inona eny ty ese angana le rehetra. Ary inona koa ary izany tonga dia tsy nirovaka be any atendrako izany. Oto mba taina katsatsaka ary izany. Adotra masisisy be any izy izany. Poa poa inona koa ary ty andro miditra ity. Tapaka hatramin'ny toromasoko mihitsy. Sao dia mbola tokony ampiny e. Izy izany mitsikanikany be an'izany. Mivoraka be koa any lohako e. Tena ohatrany milanja sesika raisipika izany. Mbola ho ampiko raiky tapo iny raha mbola mitoy ny ditra tena zao. Io alopeo kely kalamaisa angany e. Ataovy tsara, ataovy malaky, ataovy mahita azy mahitsy e. Maharary aty izany maty ahy e. Mbola azy mihazo ateny e. Vo te amaina traka fotsiny reny dia efa zany mahazo ateny. Mbola izy zany hoe te amaina ny Katerine. Maty mariny fa inona ny olanao amiko e. Mba mifona re aza atao an'io ahy e. Sotra ny anteniko e. Tsy misy mahazo mibaiko hafa afa-tsy za eto amin'ity tanàna ity.
rehetra misy mahazo mitsabo afatry zarery ihany koa azo tena ve zany e iza mono ny bodiny toeranao eo e fa io vavanyity petripetriny io ka mampitandrina azy zay a ary andao andery le kalamaisa andao kay tena mangana mihitsy zany takolako zany marina koa raha hita torentsony kay dia aiza moa lesy zany ny fiandrasana omby atiry samy toa teny efa lasa fiany tamimboly be dia tsy hita ntsony hoe atao aiza reto omby reto ny rokavily so ihany lesy vany mba nanaraka ny latatiko mety daholo izy nyrehetreny tandremana fotsiny so lasany amin'ny volon'olona izy tonga dia mampiakatra fokotany mihitsy matsy ny tompon'ireny fambolena alohantsika ireny a izany hoe ro tratra mamaky eo amin'ny sisy tambolony fotsiny ny ombylahy dia vazay kay ve efa tena tsy milamina nge zany ny fiarahamonina tera zany raha hita lesy efa miandrikendry tohana fotsiny izy raha izaniko raha mba fantatra elahy mantsy ry tsima le raha matoa be tia ny lahy resahany iny foana ny tompo amin'ny fahefaneto tena tsy mahateny le ry marina za ve nanimba ny sain'le ry ny teniko teo raha hita lesy fa samy manao izay mety aminy eo ny olona ety amin'izao mifony zava-dalina ny hevitra izany tenin'le ry zany avelako kely isy aloha lahy andeha anoy an'le fandavana le lavatsonjy any ambany tsinanana aloha iany ary letsy aleo fa ambesako tsara reto eny ary zay fa lasa mba iza loatra ary zany olona tena atahoran'ny fiarahamonina eto zany hatr'izay nahalalako anambato lokanga aloha dia fiarahamonina indrindra sady nafinaritra ny teto oay ary lasaisa le kitana teo le manjakoa to iny lasa nitsofoka ao anaty alana bambo iny tena aleo aloha raha naingana so ahitan-dozy eo miverina le manja aiza tena lasa ihany le omby lava iny marina sady vao maika mandeha mafy be izy zany aleo moa sy nahazakazaka kely fa tena dify sahady misy milara masaka fa mety angamba narany reny ay ireo ka ary toa tena mahafinaritra be ka iato raha jerena ny kisarisary dia misy rendrano nitsotsorika manaraka ny aram-bato avy any ambony rakotralanam-panga no manodidina ny sisin-drano voadidina bombo ireo rehetra ireo ary tsy hodrivotra mahatamana no mifamezivezy ato tena lafatra zany aikoa ka misy doby kely roa ato amin'ny sisiny ato ary lasa nisotro rano eny ka izy roa lahy teo mety hoe nangetaheta zany na tonga azy niditra tato dia mety efa fahazara ve matoa izy tonga dia nitsofoka taty fotsiny sa ary aleo aloha tairina amin'izay so latsako ao reo misy rivotra mifofofofo tampoka koa zany tena marina raha tsy ohatran'ireny tafiodrivotra ireny mihitsy jerynge le ravikazo raha tsy mila iongotra mihitsy lozy ity marina fa le omby ary lasa nyrifatra ny azo an'le lalany anadirany teo indray toa ny valo mainty be hatramin'le rano koa ange dia forona dadio be eo afovoany azo io fitsoahana mihitsy aloha fa lozy ity marina tena mia manantony zany ary toa misy potaka be ty elahy zany tsy mafahoana sa ve hoe sambany ray vao ny andro omby iza le ty zany toa tsy tsikaritra ao kory re ve jamba sa hoe va tsy andairany hafanana ntsony koa ny vatanareo no tsy maharefa fiany fotaka na mangatsiakanareo amin'izao tena tsy tsaroko tsony angely sy zandry samy ary ohatra mbola tsy mahatsiaro tenany eny fahitako an'izay zandry tsy me fa naninona tsy fa maninona marina ilahy tsy ireo any ireo fotaka amin'ny akanjo lahy ireo fa maninona marina ary ahy ohatrany tsy misy zavatra tsaroko ary ny omby aloha ve efa ao ihany sa izy to efa hitako lasa ao ambala ry dada ry ty izao ny hitako mivembena ohatrany akoho voakapokako tsy hay hoe naninona fa aza dia mba be filazy ao koa lesy ry samy
Tena aleo alohany dia sasa fa ohatra ny tena feny fotaka hatrany atampon-domarina zany. Afampiko elary efa misy rano vao nalaiko tany Andohasako ao mantsy. Ampy misy izy aloha misy fa za nangona andray tokotay reto ataina. Hariva ihany mantsy ny androko. Ohatran'ny nahatazan'olona zany ateo a. Sa ve tsy olona le nandalitra etsy ambany mimoza tetsika? Tena mbola mahita tsara ny masoko. Io zao misy zavatra mihetsiketsika sady manalokaloka be. Tena efa ao akaiky ny voninkazo telo miovy indray zany le hitako teo a. Dia iza nefa no andendeha ety amin'ny tanàna anay amin'izao efa maizimbava vilany izao e. Arinao amin'ny mahavariana ny dadafara eo ambody loana eo e. Sady tena variana be ianareo zany e. Saika hoe hitoto vary kely efa mety efa ho lany koa zay ny aoko. Amin'ity andro efa hariva be ity ve? Aleo fa ataoko zany raha pisy fa mandehany ianao makaina amin'izay e. Tokony efa hanoy an'le resaka tapaka tamin'iny mantsy tsikako. Ay mo. Tena leo amin'ny andro manaraka angamba risehiny tohizana fa mba andeha haka aina kely aloha. Lasa ohatran'ny mamorona zavatra eto fotsiny ny saiko. Awa e. Andao mandro fosehany an-dakozia any e. Lasa ry aloha e. Tena iny le olona fa lasa. Mba iza ary iny e. Ohatran'ireny alika ireny ny fandehan'ny niakatra teo amin'ny tany mangazo teo. Nefa tao vehivavy eny ny fahitako azy. Aleo miakatra dia hidiana tsara ny trano sao dia mpananobohatra eny ka ho tsify eo ny arena kely e. Fa inona foana ary mahatonga tsy mety mahita tory rehefa mipaika ny amin'ny folora sasany alina. Dia enkoatra misy zavatra tiako atao be izany foana fa tsy haiko hoe inona ary. Fa maninona ary ahy e? Fasana ahoana koa? Inona ny idiran'ny sana atao tsy haiko? Dia fasan'iza dia inona ny eny am-pasana? Tsy tia kosa ny eritreritro izany ka. Fa maninona ary ahy e? Sao dia tsy ampy calcium dia tsy mahita tory. Dia ohatra ny lasa mamorona zavatra be dia be ao an-tsaina. Aleo rangahy hiezaka hitady torimaso ihany e. Fa mba inona indray ary izany henoko any an-tokotany an'izany e. Misy zavatra taritiny izany. Sanatria ka biby olona na hoe kely betratra. Sady ao an-tokotany ao mihitsy izy izany. Sa ve ho jereko ao fasana inona foana ary izao atao tsy haiko an'izao e. Tena tsy tiako mihitsy rangahy izao a. Aleo jereko any an-tokotany any mihitsy. Ary aleo moramora ihany fa sao manaitra olona eo. Midina mitotohatra dia voaina moramora ny varavarana. Ary mba inona moa izany ny fitaovana hoentiko ity raha sanatria tokoa misy biby aty na tsy misy an'izany aty ka. Aleo ary voaka amin'izay dia bara hiditra amin'ity ihany no entiny. Tena mangatsiaka aty a. Dia aiza izany izao ilay zavatra henoko teo? Toa tsy misy ninninona koa ro mantsy atoko. Aleo rangahy jerena ato ambadika ny trano ato a. Tena tsy misy a. Aleo manaraka n'ity lalana midina any ambany antsinana n'ity indray hoe. Mama! Dadafara mantsy e! Tsy azoko mihitsy. Fa inona ary ny ataoko aty e? Tsy ilay lalana makany amin'ny fasana ve ty alehako ty? Dia anao inona ty a? Angamo tsy ilay zavatra ohatra misy mitarika atao an-tokotany no saika ho jereko nefa atao tonga aty a. Sa indray ilay izy. Ary any anatin'ny mangahazo any raha ny fahenoko azy a. Tena misy feo mitsaitsaika manantona azy izany. Asio fiverenana aingana aloha tsy mampahatsimaly alahany lahy ty a. Tena tonga eto an-tokotany any marina. Ary ino io zavatra manaloka be iny? Tena tsangan'olona izy teo. Ty voaloza fa asio fidirana any an-trano aingana. Aingana lesy a.
nareo ve tsy mijery mihitsy tonga de koa de tety be veranga mahazo anaiko. Tena nareo koa raha tsy mijery ny olona hiditra nefa nareo mivoaka adia ngely ty misy mampatahotra be. Azina marina aloha nataon'ny latany iny sady to miaraka amiko vaibe zato izy. Zara mba tsy voavelony ty teo ary alako ka tsy zany lesy fa ohatran'ny zavatra tsy milamina natao atokotany teo dia nandeha nijery an'izany tany aho. Dia ho zanatry ve ka ho fantatry le risady fa tena mba sahako aloha elazany tsy maka amiray maraina ny ity izao ka tsy napahita tory mihitsy ngely sy le izy ary andao amin'izay atory fa mbola vao am'raika izao ka sa andeha hoe izay laha teo dia atory mihitsy aioko. Maraina sady koa tia ny andro tena tsy maintsy maka rano maraina na tsaloha azy zany fa lany sasany tsy madaholo le rano tatomaloko ary aleo miarina eto raha izany ka akasiana tsy an-dakozay aloha dia mandeha avy eo. Tena mbola feno fanala be koa aty izany sady tena mangatsika. Aleo aloha tafiny ty sikiny ty ka saika ho atao alana fa aleo aloha tafina ary za marina isaky ny mandalo eto amin'ity alambambo ty dia rekotra misy mikorovodrovotra foana aho fa misy inona ary aho aleo mihitsy hoe mba jereo izay ao anatiny ao ka mama misy tarondro be io arinako io sady manaraka tsy afaka miverina tsony aleo anoso any anatiny any aloha ka dry ahina ho zany ty mampikirobaka ny kalakely ty ohatray to misy olona ato to raha matoa efa antitra be izy zany angamo ato anaty ala to misy mipetraka fa inona moa zany ty mahalasa saina ny kalakely manontany andriko ange ka tsisy misy tarondro be nalezika anaty teo dia zay no mitsoahako aty. Tarondro very kalakely ty trofon'ny bebe zany fa tsy hita ary mandrosoa alondriko aty fa tonga soa ato aminay mandrosoa nefa aiza zay trano eo tsy azoko edre aty kalakely ty misy lavabato ao amin'io apangy io dia aondriko ny miditra ary malaky tena ohatrany tsy tokony tenako azy zany manaraka an'izay lazainy fotsiny ay ve misy lavabato ohatran'izao ato tena mahagaga zany ranotazana ny teny ivelany dia ravina panga hitako mameno sisiny lopo ka tonga so tena ary edre ndriko mandry ato no atao hoe andravabatona kady fotsy azony kalakely ve zany tena tsy mazavazava ty bebe ty marina aleo asiana fitsoahana ka andeha ho aiza aloha ndriko andeha ody any foana fa avy aty aloha mbola misy ilako andriko ato manko ary ange andriko malaky misotro ny ranona kady fotsy aloha ndriko zay vao mandeha fatany ary ve mieritreritra andriamanitro fa inona ary ty dako ty reto ve tsy ody gasy dahoatra bebe tsy anantona anao eny fa matahotra andreo tsy misy aninona andriko eo avy aingana de raiso ty de somary osoly amin'ny tarehandriko aloha to rano menamena be ty ve tsy raha tsy anositra nio amin'ny tarehako zany aka odry fa ty ahoany malako hitatiko anga io amalina be miandry andriko io raha vao mandeha eo andriko hitandritrara ny azo andriko tena biby lava be marina oka fa ataoko zany iainako te anao ary malaky
ary lasa zavo maraina ho le ty misy ony ohatrany tsy tazako any efitranony ao to tsy haiko ry dada angatsy lasa nakarano izy to tsy eto mantsy le sy ny vakan'ny rano inko ay gaga mantsika de mifo maraina koa kialy iny zany raha izany ko ony marina ao ry dada tsy mba tokony hafantatra momba ty tanany ty marina ve izy menadary io nahita tranga hafahafa mantsy tamin'ny alina zay ko zany ve lesy fa tranga hafahafa ohatran'ny ahoana aloha zany arina aloha za midoboka ampena tokotany zany Tadafara Samy Tadafara Samy vilo aby io ay fa misy inona le ty ao andao aloha vonjena fa tsy mizamy miantsoantso be zany malaky alary Samy ndao ndao eo aloha aby io ay batazy ry Samy tena tonga dia nitaraboka teo fotsiny ngizy tsy hay hoe naninona na naninona dry fa inona koa ny nahazo an'le kely ty ino tokoa ary iny reny miosina nitarehany reny eo aloha batao apio aloha tsy masy samy bata azy akany ambony angany eo re eo alefa tonga dia atao embofandrina zay marary ny lohako ny tontona teo maty afitombenako fa naninona aloha ndry zany teo fanina ve sa hoana marina tsy vaky hatramin'le sy mifian'ny rano teo mihitsy azako zany ve tena mbola tsy misy rano ray zany io ko ary aleo aloha ahaka rano raha zany fa tsy misy andrahoana maraina mihitsy ny eo misy koa efa mba io matsiaro teny io dia mba mikarakaraina ry mianaka io aloha zay fa lasa vetivety ahako Tafara sy tsy marary be ny lohako misy zavatra mpahana be ao ny vavoniko kay seraka be fa hono ary misy fa naninona vo maraina tany andoha rano tany anefa ianao ty dia inona ny tokony atao amin'izandry tsy ma ohatrany tsy ahita teny tampoka teo anesy ny rasa aloha Tadafara misy zavatra tonga tampoka izany eo tsy haiko ato eo aloha anao mba miandry azy eo fa za ka ravikazo tanehana vetivety zay fa lasa angamose mahay momba an'ireny ka so dia mba hanao tao foana eo ry seka ahitan-doza vetivety ary Tadafara tsy manao tao foana izany tsika fa aleo aka n'izay vetivety fa hitako tena reraka be mihitsy misy hoe zay eo fa lasa mba hafa koa le zalahy iny ka ravikazo marina na zazavy kelany retsy marofy ary raha mahay akory ny bisy mibamy reny itsiny ty to pingery ay fa inona koa zany tonga dia any ambony soroko any mihitsy no milatsaka toa tarondro ve miala tio ty fa ty ve tsisy voamaso maso nykiky anankiroa ireo dia tsy ampiasaina fa natao antary fotsiny miala zay iny fa mipitika tsy azoko mihitsy hoe inona angano latsahany aty amiko aty tsy mahay mitazona tsara eny ambony azo iny dia aty amiko aty mihetsampitsampy orle Samy avy kely aloha elaty anganao ahoana zay ry bebe tsy misy bebe anty eo aloha fa atao fotsiny hoe Katerina de vite maninona moa ny bibiky ny ataonyity ohatran'izany fotsiny mba mahalala marary ange io le kely fa tsy azoko raha ny hevitra ny anadala kosa aloha dia mba hitaria fa avy antitra be tiako tsy mahay miaina io ary fa biby ny ahoana marina moloha nitady be zay nity fa dia aleo ataoko fanaovana azy fa fazana ohatran'izao fotsiny masony de vita ary andao amin'izay le kely any an-tranotsika vo mijanona angany ay ndao ary sady fa ela koa ne nitsinditra atao aminareo inona zao no masaka ao ry Katerina etsy aloha mandroa enao ane zao no karakaraina ato malaky ay ve dia zay zany vao tena ho sambatrako sambasamba teo amin'ny fiainako mantsiko dia ahoana tonga dia eo ambony fandriana ve sa ahoana ny fanaovana azy tena lasa-draly ty mipetra etry amin'izay zetry aloha dia sotry rano ty
hitako tena trembodratro mihitsy matra ianaoko. Sambaniko oara aloha sotroko misy ty rano ty ao tsara kosa angamizay le samy zao ary zao no ilako an'ity ka eno tsara mila manapieza Katerina ka mila fanampiany ty tsy azoko. Inona moa zany nitirako amin'izany ka? Mangina aloha ty efa misotro ny ranona kady fotsy ty zaho ka de tsy afaka mandatrony. Misy raka iarahantsika manatanteraka ny oalina ka de omeko toromarika rehetra. Omeko anao zany zay. Azo tsara ve zay aloha tena azo ka. Azo tsara mihitsy fa miandro baiko avy any aminao zany ko. Io vatratro ty. Ary aleo ataoko fanaovana azy amin'izay alohan'ny andefasana azy mody. De ahoana sy ahoana amin'izay zany le izy aloha. Eno tsara. Sory aloha reny akandro amboniny ty reny de mandetry ambony fandriny etry. Ty nga tsy tonga dizy rehetra ka. Ary toletika ihany koa le samy fa ahoana ary zao ve de mbola tsy tonga ihany? Tadafara mbola tsy tonga ihany ve tsy Mateo, tena marary ako. Mety efa ho avy izay ohatran'ny efa intazako eto amin'ny varavarakely eto inyka. Fa aiza ny tena marary andrity izany Seko manany taina daholo ny any anatiko any. So de mba ninankinam-pona tany Antsahatany vao maraina ary ndry. Sa inona nahazo andry tany ka? Tena tsy tadidiko mihitsy ry Tadafara. Marary. So de mba nanao tao foana tany ary izy io. Sa ve mety efa miseho sahata mifambara fa nanao any izy tato ry Tadafara? Ay vese io mbola mitaraina marary mafy io izy. Fa atao ahoana aloha reto ravikazo reto inona no azoko anampiana ny amreto? Tonga nge de mba tany eo amin'ny fatany efa nampiretin'ny samy eo Tadafara azafady indrindra. Ataovy raviny fito amin'ity de amin'ito koa. Azafady indrindra Tadafara fa zany otra kely ny tongony ato misy rano amin'ny tavoahangy izay ao amin'ny efitrao de iny aloha ampiasaina. Vetivety ary fa inona loatra reny nahazo anao ry miso tena mivadika tsy mahatsiaro indray izy ato. Fa ny mahagaga dia ohatrany tsy taitra izany mahita azy ary fatako azy zany ny fanafody mety asitrana azy. Tonga dia nandeha tany anaty ala fotsiny dia ohatrany nisy mibaiko izany tanako hoe reto alaina. Fa asa aloha hoe mety mahasitrana azy ve sa tsy ireny reto ary fa vita le zavatra nampanaoviny sery tsima. Kosa mba vetivety anao zany Tadafara. Eo ary mba bataitsika kely izy dia ampisorotsika azy iny eo ary ohatrany tsy mahatsiaro mihitsy anie izany ary tsimy de inona no atao amin'io? Tsy maninona io ka. Eo ataoko amin'ny orony fotsiny aloha iny de miratra ho azy eo amin'izay Tadafara. Eo ampisoroy azy fa efa mahatsiaro izy eo fa zaho mitazona azy ato amin'ny lohany. Eo ary eo misoa sotroy aloha ty mba dadany koa zany vao natokaka teo amin'ny orony misoa le enton'le ravina de kofina izy ary tonga de nisotro an'le rano ary toa nahazo aina sahady. Mino fa le tia no andimby any dadabe angamba. Misaotra reto zay vao azoko ny haiko. Mba mafy koa le tsima ka mahay mampiasa an'ireny ravikazo ireny. Fa mba fomba ahoana ary naiza nampiasa an'ireny de maninona moa ny zavatra nataoko maly alina ary ny tena tsy napoiziko malalina koa reny ka. Ary aleo matoro atao anovo ratsy eto raha zao no mitoy ka. Fa inona koa zany ohatrany nisy nanindrona tampoka be zany. Sa da manaitra ny torimasy fotsiny veranga fasana. Za indray le fasana tena makeny mihitsy ary ve ny mety sa ahoana ohatrany hoe misy tsindry mandry manindry afoana zany
Tena aleo ranga make mihitsy fa sao dia misy zavatra mitranga any. Toa zany foana mantsy miverimberina atao tsaiko ato. Aleo atsony samy dia hoentiko manaraka ahy. Ary aloha foazonao anefiny ao ary dia mandeha fa ohatra ny taraka eto. Samy Samy mivoaza aloha retsy. Misy iny inary ty manaitra ny andro alina be ty. Ka misy tsy milamina letsy a. Andao aloha mba hiaraka kely tsika. Fa hoaizy Ho any tokotany e. Aingana letsy mitsangana ty eo a. amin'ity andro amin'ny 20 alina ve? Sile tiako lesy. Ndao re, ndao. Aleo aloha akakanjo mafana fa nareo zany toa efa mafana be ko eo aplain-dehibe mihitsy. Ohatra an'ireny hoe andeha ho aiza ireny. Ndao amin'izay. Andao re. Tena maizina be aty zany a. Andao aty ny lalany a. Ty moa ny lalana mamonjy any amin'ny fasana ry Samy. Ye. Fa anao ininy aloha tsika. Ohatra ny tsy lasa raha hoany a. Tena iverina fa matahotra mba hamarina. Andao le tsy fa inona ary ty kanosa be aty a. Ijeha zavatra fotsiny sika dia miverina avy eo. Ndao indray arako. Anaraka ny lavato aoriana fotsiny ahako a. Tena tsy matadidy tsara ny lalana makeny any lesy ahy a. Midy reto amin'ity tambary ity moa dia manivaka tsy amin'iretsy efa tahaka iretsy a. Iny mihitsy ka iny. Fa anao ininy pasina amin'ity andro alina be ty ary le ty. Somba mahatsikaritra zavatra ary. Aleo aloha arahana fotsiny izay ataony ka. Tena efa ora mpamosavy iny ity izao ry tsy mi. Zany ary fa ohatra manaraka aoriana antsika ao feony a. Marina tsy. Aty anisany androany. Tonatonana loatra e. Andao le tsy fa tsy makay izany a. Ka tsy mitovy ny ela sy ny hery. Tena aleo misaikosaiko moramora atao aoriana ato ihany aka. Mandeha anamafy ala fa za. Aingana letsy a, tsy maninona izany. Tonga eto ihany tsika marina. Dia aiza sao izay naninona teo ka? Ohatra. Fa aiza laha teo e? Samy a. Samy. Tena lasa miverina ve le ry teo? Iza mitofotofoka mbola naoriana an'izany ka. Eny koa dia bandika tetaka kelitsy. Ary aloha hiditra tokotany pasana ary. Mba malalaka koa raha ty tokotany ity ka. Fa ty fasana mandindona be ty aloha manao ahoana ka. Tena lehibe dia lehibe ka. Todika mena tsimo mivaravarana. Any io fanarenan'ny ratsy rehetra raha ny fahalalan'ny tolo azy. Ary tia beny ka. Zao ve tsy eo amin'ny olona 10 metatra eo ny sakany ary 7 na 9 eo ny ahafony. Ary tsy maintsy misy an'ireny trano kely ireny foana marina moa izany eny ambonin'ny tony fasana andreny tony. Dia avy lehibe iray no maniry eto amin'ny sisiny andrefa ny fasana. Tena mba tsy tsikaritra mihitsy tony tamin'ny nandevina ny dada sy mama. Angamba koa votona alahelo loatra ka tsy nahatsikaritra ny manodidina ko. Teny losako mandinika an'ito eto fotsiny marina. Fa inona marina moa izany ilay tena hoe jerena ity a. Aleo anatona rangaha. Tena varavaram-bato be arak'ilay fiteniana an'ity marina. Ahoana moa famohana an'ito? Aleo hoe atosika. Tena marina mafy raha mihoatsana akory ity. Raha ny fitadiako toto avy any ambony nidin'ity fasana ity. Satria raha nakaton'ireo avy any anatiny ity varavarana ity dia nisy olona nipotsaka avy any ambony avy eny. Aleo ny akarany iny nitetavany afika. Itsy kosa eny misy hazo lehibebe. Aleo atohaka manandrivo ny varavara-pasana ity dia miakatra makeny ambony ary. Ary tena tsy hita mihitsy samy teo a. Aleo rangaha fitaiko rery ity a. Zay dia tafaka retiako. Dia ity izao ilay notiana nanokafana ny fasana raha tsy ity izao. Sady ohatra ny voaniotiana voaingana izany raha ny paoziny. Dia inona amin'izay ny atao ary? Sokafana ve sa Miofana itaingim-pasana angasa iny ny zato mahalasa sainy. Za
ary ny laritsy tia vao tena loza tena mpamosavy samy mahita zany atao mioforofotra zany tony e tena oroka be koa anie zany lohako zany e tena tsy mahetsika koa ny vatako rehetra tia vao tianao taraiky atao ambony fasany tia laritsy tianao amineko io tialagnita ataovy amin'ny fanaovana azy aloha e ataovy mahita mahitsy e fa inona koa ty vorondolo be manidina manatonaty atao hita volo be oka marina mafona e sanao tsony atompo ataovy mahita mahitsy amony e misangoloza loatra ety amin'ny tokotanytsika no milingilingy sady amin'io eny amin'ny tiandrako mihitsy ataovy tiala ataovy tialangita oka marina mifona kakay maty arangitra marina ataovy mitondra faisana rokota sope oke efa eto metokan'io eto amin'ny fasanako tateraka izy androany alalany eto ny bebe Catherine nga rehefa reraky tena dia tsy ndray tengenako azy mipotraka ny lelatena androany tonga dia atrseho any ambony any ry kialangita alefaso e tena efa mazava be zany andro zany ary toa tsy misy reko mivezivezy mihitsy ary ao an-dakozio zany sa mbola tsy misy taitra izy telo ta ary aleo hiarinety dia amoaka omby fa mbola iasan'le sakamaina kely eo so ihany fa tsy dengezy io dia mba mety ho vita vetivety ihany otry toa mafy be any ty varavaran'ity zany tsy azoko ohatrany hoe misy manohana avy any ivelany zany nefa ny izy telo ta angamo tsy mbola samy eo ambony eo daholo ka aleo hoe atosika mafy say otry fa inona koa zany ohatrany mitaraboka be any an-tokotany an'izany aleo hoe jereko tsimy toa itsimy ito fa maninona ary le ry zany nanohana ny varavarana teo aleo hoe jerena toa maharatra be ny tarehany sady tsy mahatsiaro tena koa ane izy zany tena aleo aloha tsony samya olo ty samya miso ahoana afy aloha mba apio fa misy inona ary dada fara no mitabataba vao maraina ato andavarangana ato ianao ohatray tsy fa naninona io toa maratra be izy fa naninona io dada fara ohatray atalatala koa le banty ao ampiakarina any ambony aingana izy ry tata ianao eny amin'ny tongony dia za ty amin'ny lohany ao aingana fa maninona loatra re ianao ry tsima simba be velesiny tarealahy mipotsaka ny lelany ao aloha ndriry misy oa tsy mampiova ny tarehany akory ny fitomany indriry eo aleo eo ambony fandrina eo lesy Louise ry samya tena simba be marina ny tarehan'le ry zany fa inona loatra ary nahazo azy io atalako mitonatona ny eny amin'ny fasana amin'ny andro alina maninona zany atala vela ry samya maninona tsara hoe reto zany no izy tsy misy nininona rery misy oa aleo aloha tsabonaingana izy dia 8 eo ny atao za aloha andeha kely reto fa mbola misy zavatra ataoko tsy mody eo ary dada rahariva fa ho aizy lahy dia tsy mody ahoana koa zay fotsiny mila fanampiana le ty zay sady lasa ihany le ry marina fa inona marina ary na ny zavantrangy lasa marina tsy meno ntsony dada farany antso azy fa inona loatra tena tsy misy ninina azoko mihitsy amin'izao ka ao aloha misy oa apio fa aleo ino lasany dia inona nefa no ataontsika amin'ity dada fara oay fa mietsika amin'ny tanana ry dada fara inona no atao mangala taratasy stylo aloha ianao dia omeo azy tsy afaky ny teny mantsy io amin'io lelany ioko aingana ianao anaka fa tena efa marefany izy zany eto aloha ity eto
aza mietriketrika fa sao de ndrereo aka namany ty amanty sao de mangatsika rereo ty ary mikisaky sary le andretry marofo be ty manao toerany tsy manakavana fotiny amin'io na fenin'ity aza le teany tsy maintsy hitako iny fa sao de mihevitry ty ana iny ary zao fa efan'izao de ana fa tsy misy an'ity trony mazava nivovoka de odivovoka ty nivelany moka andraka ana ny fanjakany eto Ambatokanga anao Mihevitra mantsy zao bebe Katerina io fa tsisy mahita an'izao zavatra ataony ato zao tena hoe mpamosavoka iko vavy amin'io faty vera angano resanako angamo reny mbola mamalika eny iza moa mahalala ny heriny tony de inona moa zany nataoko manoloana an'izao aloha tonga de hiditra vesany sa iandry ety aloha tonga de midritra le kely fa inona no ienaenany eo hitako nge lahy io ambanin'ny ravina pangy io midritra ary ay efa hitany azaniko zany to vatany zany ao an'eritreritro zany tena leo ranga mandeha moa tsy ho fatatỳ tsy misy maso zany eo rehefa mahay mifanaraka tratsika sy le kely adraikana manganesy ty aty malaky fa ahoana zany tena marina tsy miainga ho azy zany tongotra sady mamindra manatona any aminy fa ahoana zao tsy misy an'izany eo fa le kely akaba nefa zatra mijery film akolo aingana va ao aloha ny fatoran'ireo razan'ireo de atry ary efa vita aingany le kely manao an'izay zay tena miainga ho azy zany tanako sa marina oay ary iny tamin'ny manatony reto saka maitso orondolo be mama jero Katerina kalandrora sy kalangitra mipetraka trano aloha tenisa fa mbola tsy levo zao ary ataoko aingany io le kely ary aingana fa makiasa ny biby efa kely sisa matry de levo zao bebe Katerina fotsiny le biby de mipetraka tena injany zany marina ary ahoana moa zany rehefa asany reto efa niteny efa vahina fa inona moa zany ny mampianana an'ity eo ay eny azy tena milalao razany rasika zany makaka de tsy reto misy tahotra koratra anaty na kely azy tena atahorako indrindra eo amin'ny fiainako ay zany tolandava be eto ary mba vatay zary reto karandoany mbola misy vo masony de aty anko sady ngeza be zany fa ahoana sa maninona anao to ary iny potsaka vao anaty sofiny eto zay olitra be zay sady matavy be zany ary to adika fotsy be masiny tena mbola tsy zadrara le kely ty tananatrereny tolana ve de mampike esoreny anaty sofiny any intana le kely iny aloha tena misaotra anareo mianaka fa mba efa mahazo aina tsara reto tsy mare marary tsony aho zany ve fa reo fery amin'ny vatany lahareo zao mbola tena ratsy beko aza mbola etsehana mafy aloha fa misokatra eo daholo angereo eny tokoa aza de mbola manao fihetsika mahery loatra fa sao de hitatra izy ireo ko tsy atahoran'ireo rehefa tratran'iny petatra avikazo iny ka mandaitra vetivety iny sady manamaina no manakona ny fiary jereo angefa raha pitso maraina io de tsy hitanareo etsony fa mba tena mahay kosa aloha se fa taiza angany no nahaizany se nampiasan'ireny ravikazo reny ka sa efa nampiasan'ireny se tany aminareo tany tsy mbola ka na za koa ary ange vagaga ary dadafary tonga ho azy tao an-tsaiko ireny ary zao hitantsika mandaitra zao fa zao marina ry dadafary mety misy resaka toy n'le nresahantsika iny angamba tokony atao
fa inona tokoa aloha no nahazo an'se ty e. Tena mahavalalana mantsy zao zava-misy zao ko. Eno ary dadafara, ohatrany tsy mbola nylazay lahana eny e. Fa naniny lahy dia inona no nataony latany atokotany vomaraina? Ary mba laseza marina aloha samy e. Toa tsy mbola tazako teo mihitsy androany tontolo hatramin'izao efa isasak'alina izao. Ka milaza ny anao zavatra any ivelany any anehoana izy e. Dia mety tsy ho tafody eo oniko. Dia mba lazao amin'izay ary izay nahazo an'seho e. Dadafara, Miangavy aloha mba ianao no anohan'ilay resaka antsika farany iny. Eny ary. Aleo fa tohizako ary. Sady mino koa fa mety misy ifandraisany amin'izao nahazo an'se izao ireo tantara ireo. Olon-doza mantsy raha ira Katerinina ko. Maninona tsara hoe ry dadafara? Katerinina? Ary inona no mahataitra anao amin'izany e? Ka anarana ohatra nefa henoko ilay anaranako. Dia ahoana ry dadafara? Inona ny diran'izany Katerinina izany amin'izao mahazo azy ao? Aza mbola maika any an-tany aloha nareo fa eno tsara ny fandehan'ny tantara e. Rehefa ny amboa dadabe ndretsy marofy araka ireo tantara efa nolazaiko taminareo teo aloha dia izay bebe Katerinina izay no nandimby azy. Mino aho fa efa hitanareo izy. Olona efa antitra be izay izy io mipetraka etsy Marano etsy. Raha matoa efa tokony olomody izy io fa noho ny ody maheriny dia mbola velona ao e. Ary manjaka tanteraka eto an-toerana eto. Rehefa maty ndretsy marofy dia nanao izay nahazahoana an'ilay tehana mahagaga fetiny dadabe izay io ramatoa io tamin'izany. Mbola teny tovovavy kely izy tamin'izany fa tsy haiko hoe inona ny antony nahatonga azy hitsiritra an'ilay tehany e. Nataony daholo ireo fomba rehetra izay azahoana an'ilay tehana. Nankanesany tany amin'ireo mpitaiza olona reny mihitsy ko. Rehefa tsy nahita an'ilay tehana nefa raha kiala kely nandritra ny taona maro dia zava-doza no niseho. Fa nga moa izany io tehany io ry dadafara tsy nalevina niaraka tamin'ny dadabe Eny tokoa Nareo nga ahoana? Fa ahoana ry dadafara? Na hatramin'izao iresantsika izao aza anie mbola tsy hita izay misy an'io tehany io e. Tena mahagaga tamin'izany fa vao niala iny dadabe dia nanjavona teo amin'ny toerana fipetrahan'ilay tehana. Fa nitsaroako fony mbola teo am-pialana iny izy dia nateny hoe mbola misy andimby any aoriana any ary izy no mitondra an'io tehany fahasoavana io. Dia hatramin'izao dia mbola tsy hita hoe aiza ilay izy. Nanaraka azy ve sa mipetraka eny Akady fotsy iny? Izy tia Akady fotsy ry dadafara? Mbola ho tonga antsika fa zao e. Toy izay kely ihany aloha ny tantaran'ilay hoe Katerinina. Eny ary. Izay indrindra izao no tena mahaliana ary dadafarako. Inona moa izany ny zava-doza nateraka ny zavatra nataony? Rehefa tsy afa-po amin'ny zavatra ataony izay ery seka mahatonga fanaovanaovam-poana mihitsy e. Ny mpitaiza no niringa nefa lasa mpamosavy vavy. Vocal mpamorika. Dadafara, raha ny fitadiako dia ohatra ny laza ianao tamin'ilay resantsika voalohany iny hoe mpanandro mpitaiza olona dadabe. Izany hoe nanao izany asa ratsy izany koa izany dadabe antsika alohan'ny taizana olona ohatran'izany. Tsy dia tsiry tsy mitovika. Tena samy hafa mihitsy. Mba afaka hazavainy dadafara aminay ve mety hoe mahasamy hafa an'izany? Ka enoy tsara ary fa ho hazavaiko arak'izay mety ho fantatro ny mahasamy hafa azy e. Ny mpanandro natsoina hoe astrology. Izay fantatsika amin'ny hoe mpamantatra ny ho avy e. Ny ombiasiny iray no atsoina hoe alchimiste. Mitovitovy ihany moa izany ny fanazavana azy ireo e. Ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana indray na atsoina hoe guérisseur dia ireny fitsaboana avy amin'ny ravin-kazo ireny. Ireo psikida na profeta indray dia anisan'ny mpilaza ny ho avy ihany koa. Fa misy mahasamy hafa azy ihany ny fanatotosana azy ireo e. Ireo rehetra ireo dia samy siansa avokoa fa tsy misy idiran'ny fanompoan-tsampy akoriko na famonon'olona mivantana e. Ny fanompoan-tsampy na idôlatria ozy ny fiteny vahiny izay dia mbola zavatra hafa mihitsy. Io moa na dia kadradraka aza rehefa inonao fa mahavonjy anao na asitrana anao dia mety izay e. Miankina amin'ny finoanao ilay zavatra tokonao ihany e. Dia aiza amin'izany moa tsy ny bebe Katerinina ry dadafara? Dia ohatra ny voazavanao tsara mantsy ny lalana rehetra nalehany raha araka ny fitantaranao azy teo. Ny zavatra ary se rehefa tompona dia mampanaonao foana.
teo indrindra ny tsiritan'i Katerina n'izany hoe mahay manangana ny maty rehefa azony sy hainy ireo fahaizana voatanisy ireo izay tokony ho entina amin'ny fahamarinana dia lasa nanitatra ny sainy ka ny voakalina no entin'ny fanainga lavitra namoaka faty tany am-pasana ary mitahiry faty ao an-trano no nataony taty ariana ny fasan'ny dadabe ndretsy marofy anefa ny tena nitetehany gorobaina fa tsy nasa mihitsy mandraka ankehitriny fa misy zavatra endrasany izany hony tena zay vao tadidiko reto marary be ny lohako fa inona ny makarary ny lohanao ry misoa lazao hoe ao anaty analana bambo misy lavabato misy lavabato be aho zay vao tsaroko fa tany aho tam'le ndray andro tsy nahatsiaro teny iny zany very miso tena ratsy diso dia aza mbola maika aloha nareo da fa eto amin'ny zavatra tena sarim-paditsika izao ka tohizako ny tantara ao amin'io lavabato ny lazay miso io misy ny herin'i Katerina ao ny misy ny ody ratsiny rehetra ary tady idio fa tsy misy tafiditra izany eo raha tsy noho izy ary mety nisy ny ilana amin'ny miso matoa nentiny tao ianao ka zahary angery dadavary efa tafiditra tsy natao sendra nitsofoka tao ireo omby ireo tamin'izany andro omby iny dia tsy maintsy nanaraka azy tao dia inona avy ny tany setao tsy ma zava-doza be ve izany ka tamin'iny izany ody fiafotaka be inko aram-bato misy rendrano no tazako tao ary ravina panga maromaro no mifanarona manaraka ny sisiny dobo kely boribory roa no mifanila tetỳ ankavanana kelikely teo anefa dia reko nisy rivotra ny fofofofo be tampoka izany tao dia vaky nandositra tamin'izay tsy tadidiko anefa natafavoaka tao fa efa taty amin'ny sisiny valaparia vao natsiaro tena zany dia inona moa fa za mbola tsy tonga saina tsara iny no tonga taty an-trano za indrindra mifirafitra io vohatra kely io ry tsima raha tokony ho izy dia endrika ivelany ihany ny tazany sety eo zany fa misy vavalalanaizay ao anatin'ireo apanga ireo ka ao ny tena misy ny herin'i Katerina ary eo amin'io lakan-drano izay hitan'ny se io no manakaiky ny akady fotsy ny akady fotsy indray dia fanateran'ireo olona taloha zava-manitra toy ny hoe tantely bombogasy zava-mahery fangataham-pitahiana nataon'ny dadabe izy io ary teo daholo ny nanohy izany ny olona taty ariana ary tsy kiaritro marina fa nisy potipotika briky sy tavoangy teo atapon'io tendrombohatra io tamin'izaho le niakatra tena ary kay ve mifanakaiky eo izany ireo tena tsy tazana teny ambony mihitsy mantsy kay ve ka misy tery be ohatran'izany ty toeran'ity ry dadafara ary mba hono taiza daholo izany nahafantarany dadafaran'izany rehetra izany dadabe anery misotsy tsy lasa fotsiny amin'izao namela boky kely izay izy ary nazavainy tao daholo re zavatra nylazaiko anareo ireo indrindra ny mahasamihafa amin'ny mpitaiza marina sy ny tsy marina ka ny anavahana azy moa izany tsy hay hoe ahoana ry dadafarako raha ny amin'izao vaninandro iaina antsika amin'izao dia tena mizato isan-jato mihitsy afa ny fahalalan'ny olona azy dia hoe mpanompo sampy rehefa manao an'ireny eny tsy misy azo laviny izany rehetra izany fa hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe tany mafy izay inonao dia tsy misy aka ny satroboninahitra ao raha iray be ndretsy marofy aloha dia olon'Andriamanitra izy na ny baiboliny aza anie mbola voatahiry koa ary isaky ny manatanteraka ny asany izy tsaroko tsara fa tsy maintsy mandray an'iny aloha izay vao mandray olona ka manomboka izao ry izy da mahailo nareo fa sao ianareo no olona endrasany bebe Katerina mino ao mantsy fa tsy maintsy avy amin'ny taranaka dadabe io tiany lazainy io tena tsy mahazo mipetraka fotsiny amin'izao lahary tsy marofy fa mila miezaka mitady ny marina mba hanafongana an'izao fanahy ratsy izao dia inona moa izany ny fitaovana hoentin'ny lamiady amin'izany raha azoko tsara mantsy mifiresaka dadafara omaly iny dia herin'ny maizina no toetra ao amin'ny bebe Katerina tsy maintsy hoe Andriamanitra aloha izany ny fitaovana voalohany so ihany koa fa mba nampianarin'ny dada sy mama mivavaka fony zareo mbola teo ary eto ambatoloka tokoa ve moa izany tsy mba misy fiangonana sa hoany ohatra ny natazana ihany mantsy raha tsy diso misy tilikambo mihitsy tazako avy tery ambonin'ilay vato lampy tamin'iny ka aleo asiana esaka kely aloha ary ny tadiavana izay
ka ho tsara vela ary le kely a toatra nitako tamana be le samy aty anyko atyko no mahafinaritra kosa ny aty ry Katerina zay matso efa vita indray aloha izany reo zavatra ny nasainao nataoko ireo dia ina indray natao manaraka aikosa andao ary hoeto reto vovopaty reto dia hoeto koa reto mofo efa nataoko ato anaty arokely reto dia avy aty manaraka ndaso aloha zay efa eto ambosona ka reto dia hoaiza zany tsika moa andao fotsiny dia ho hitan'le kely zay ataotsika aty ary somary miontrokiontrotra kely sy misisisika kely fa lalam-bato ny lalana aty mako dia tandremo tsy raraka ny sakafon'le mahefa ahitan-dozy io oay satria very tokoa ty fa nitomole vato io sakafon'le maherony fa maiza loatra azy zany fa le lalana aty kosa ny aloha dia nahinjany tsy fantatra mihitsy hoe misy lalana ohatr'izao ato anatin'ny alana banga sy mpamboty fa mahakaiza ary moa zany zay zany aloha efa tongotsika ka eo apetra hoeto reny etrandreny dia makasisy ny etsy aloha tena sao dia tsy azaka zava-miseho eo mako no eny ary zay mahitsy reo fa isinina reto ary ino zany ato amin'ity raha mataobe ty zany ohatrany hoe miakohaka mivavaka eo amin'lohany rano izy tonga tondrozy mangetra ty farian'neny be ry farian'ireo olo-masina tongeto ny razabe zay nitetavinareo efa ho an-tanànao zareo fa ireto ny razabe fa iny tompo fahefana teto mila nareo poteto zay fa tonga ny sakafonareo tondroy zay mangetra oay fato misy rivotra be tampoka koa zany fa rivotra faiza koa zany nefa ny tsy misy na dia vavarivotra koa ry azy ato marina raha ho zaka misy izy zany raha Katerina aiza ho zay kosa ny fampatonotonoka ohatray bibilava be sa ino ty amalina ary to fa nan'lebebe an'le vovopaty sy mofo reto izy be an'jefiky re zany sady anankiroa be dia fijeriny ay ary fa maninona ry any fijerijery be ohatrao tena tsia Tadafara ato ny veanao zay Tadafara lasa iza indray ary Tadafara ty eo aleo aloha jerena ato an-dakosia tena tsy ato ka Tadafara aty ambala aty ary sia aty atokotany ay ve anao aty nandalo teo mihitsy ato eo to tsy hitako teo ianaoko ary lasa izy misy teo hitanao ve ohatrany lasa nitsongoana nany atsahany izy teo raha tsy diso zay ve no itetiavany se aka aleo aloha anao sady apiko amin'ny mamafiandry eto mangazo eto tonga dia omena an'ireo tombo reto moa zany ny odin'reto mangazo eto mato eto akaiky mivalan'omby eto anao no mamafiandreko eto mba tonga dia atsipeto fotsiny ko fa hono marina ary Tadafara le fiangonana ry avaratra ry io ve ho tsy misy mpivavaka tsony sa manahoana ny tantaran'io mba tiako ho fantatra mantsy efa ely io tsy misy mivavaka tsony anga hita fa dia tsy misy samiditra ho tsony anie ny olona no i bebe Katerina ihany tsy misy avelany vavaka ho tsony anie mponina ety zany ve ary tena matahotra vadiranovana zany bebe zany daholo koa nge zany mponina ety senga ahoana efa hoe tsy misy sa mandika ny teniny ety na dia nyray azy fa ngasa ety sakaikasa hivavakeny sa eny inona moa ny olana amin'izany fa ty izy hoe tsy misy mpivavaka tsongo nandeha teny mantsy ahito eo dia zay koa ny voalazan'ny olona manodidina teo reo raha mba fantatry tantaran'ny fiangonana io mandraka kehitriny ny ranomasiny sesy isan'ny jerotsaka io tsy mahadiny tsony Tadafara
soa mba misy hevi-dalina indray ary mikasika ny fiangonana io fa nanomponina teo atoerana ary hitako hoe sadaikatra be izany vao nanontany momba azy io hita ohatra ny hoe te hilaza izany zareo hoe miala teo fa tsy azo andehanana eo tena mbola maizina amiko daholo aloha hatreto ny zavatra rehetra. Vita reto ry se fa aleo aloha angamba anangona kely an'reto zezika reto hoentina natsahana an'le tsaramaso kely vao nividiko ireo ay ary mba aiza marina ao saminy tsy dia hita matetika intsony dia tena tsy haiko ry se zay mba tanina le an'le ry iny aloha hatreto fa dia isaky ny mamantona alina any foana vao mody aty indraindray ary tsy mody mihitsy. Ary aleo aloha angamba nomana zavatra kely ao an-trano ary ndao ary le roa. misoa indriva izany efa tonga misy lalana anga mbola nokona andreto loka reto aho matsoko aleo fa izany no anatona andria aty sady misorona feo ty antsika fa misy inona lesy angady hoe misy inona fa mba mifanala fahanginana ay ve fa reto ferin'lahy reto aloha to ohatra ny nadio be tampoka teo to tsy misy diany akorina dia kely azako izany ve mba nandaitra tsara izany ny fanafodina atao taminiko fa mba taiza marina ho anina iza lana ampiasa indreny hatramin'izay ohatra ny mbola tsy hitako na ampiasana hoe nikirakira na nianatra momba indreny mety mba fanomezam-pahasoavana kira any nifindra tamiko angamba ny herin'ny dadabe andry dadako fa samy marina ve tsy tazandriany atsahany tena ohatra ny tsy tazako lesy ohatra ny tsy dia hita matetika ato an-trano atontsono marina izy iny amin'io sady tsy any atsaha ihany koa ka izay indrindra nge mampametra-panontaniana eo fa zao ry misoa hiatsika manomboka izao ka miomana tsara indri tsy azoko hiady ahoana dia miomana amin'inona koa hazavao tsara fa tsy azoko ny tiany mpanoratra lazaina ka fa reny zavatra miseho amintsika hafahafa ireny ka ireo zavatra ny tantarainy dadafara ny fiarahamonina tsy dia hita mifandray tsara izany rehetra izany dia hieritreritra vela hoe samina ao ambadika izao sa hoe iza ny mahalala fa mba tantarao tsara marina hoe akila zavatra hitandry tamin'izany lavabato izany raha ohatra hoe tadidindry tsara ohatra ny mahainony anarako dia hoe tsy saina vary atoandro indray ve ny bandy sahoany matetika masy ny bandy atao manao tompo mangatakatany foana samy aizakola izy dia hoe izany hitavy zaniko fa masaka ve sahoany izy ao fa maika andena ny bandy ary inona koa ny vandravandran'le ty vao nahita nga mbola tsy masaka fa kely sisa lesy ao aloha mipetrapetra dia miresadresaka fa ninakina-poana tany ary ve le bandy ty sa ahoany jereo any aty poziny aleo aloha ny bandy andefa ohatra misy leoana mierina mitady eo arapany ato zaniko dia mba tsotrofo malaky ny afo fa tena evaramaka ny bandy tsy maintsy manao an'izao aloha rangandro any efa eto atokotany pasana aty ary mba firy ary aloha izao so mantsika hifanena amin'ilay mpamosavitsy vaniny iny aty indray efa amin'ray ora maraina kaika mety mbola fotoana ve izao sa efa mamonjy fodiny indreny amin'izao lery izao tena izay indreny amin'ny laritsima fa efa any ny mpialoha lalana inona reny ataoko efa eto amin'ny varavarana rangah dia izay hidirana ato no ataoko ary aloha hiakatra ao ambony ao hainga anary so ohatra hatreto zay tonga dia aloha hidiny aingany dia tongo tany ity dia miditra aingana raha azo atao zay fa voalavaka ka dia aloha esorony ty sariny eto ty zay tena maizina n'izany ary aloha tsy mbovina amin'ity jiro kely efa noetiko ity izay afaka hidinana ato eo kosa misy tohatra azo hidinana ka aloha midina amin'izay ary maizina n'izany sady mieboka be izay moa mahafasana mifasana azy ka tsy atao agagy tena mbola varavarana roa be reto ty izany le mivoaka dia ty le miditra ao anatiny
aleo atosika zay dia aiza mireto-kevitrevitra be reto moa zany midirana raha mifanazavany tatafara zao a dia re misopirana miakatra miatsinanany re izany hoe somary miakatra amin'ity ambony ity zany ny lalana tena mendrika trano mihitsy zany misy etazera maromaro fa reto faty maromaro mivalapatra reto a ohatrany hoe mivalapatra be zany ohatrany hoe misy nanakirotana aleo rangaha amin'izay tokony hojerena no aleha farafara fahafiry moa sy dadafara ray 2 3 4 5 eo amin'ny fahadimy eo izy misy mifaravaram-bato mitokana dia ao ny tokony isy any dadabe andritsy marofy ary tena natokana efitra hafa mihitsy any izy zany oay ary nakaisy dada sy mama teto angano tsy teto ny toerana nasiana azy sa ve reo lamba miparitaka be reo ambany reo dia fahahoana koa zao ka tena mety nisy niditra tato raha zao poziny zao a aleo aloha niditra sy amin'ny toerana dadabe dia ho hito ny tohiny tena mafy be ty varavarana ray ity aleo rangasy naezaka kely aloha osaka ary aleo miditra dia tsy loviny ary feoniny kosa ny aniko zany aiza kosa razany eto ambony eto fatofandrinito tena mila manatona amin'izany feo zany ah sa ve nitsangana teto dadabe dadabe a dadabe za ihany ve ty a zavokely ny zavy-afinao e zanaky ny zavokelyinao mantsy e misy mikitika ny tongotro fa inony zany e mifoaza ry mama sy dada fa maty ato ny zanakao a mama dada kay maty alamosiko kay fa naninona re e ary tao maizina be ato fasana tena fasana ve ato kay ary inona koza manindrona be atao ndamosiko ato zany to zavatra lavalava misy maranitra ny lohany sa ve toalany ty tena e toalan-davy ty ka tsy toalana indray ty ka ohatra ny zavatra hafa mihitsy iza hoe le jiroko teo tena nipitika angamba tamin'izany injera teo mety tsy mazava kely ambanin'ny vato itsy angamba ka aleo alay fa inona indray zany e tony voalavo be tony rangah mila napaka lalandra zahay vo azoko ty ka ary aleo tsy lovina hoe ary inona ry zany marokoroko amin'izany dia misy ohatra ny kisarisary ny vatany tsy tia ve zany te an'izany somary eo amin'ny 7 centimetatra eo ny alavany dia matsoko ny lohany botabota ny vatany ary misy sary sikotro zany ny poziny tena le te an'ity e fa ataonareo inona oka fa mifona re tsy azoko tsy azoko fa zanany inony avelao mangina aloha e avelao aza tsy misy mialamainy zany eto tya nitady loza matsy teny samenakavy avelao re tompoko fa naninona aiza koa ary zany feo zany misy olona miteny zany nefa tsy hitako atoko to maizimaizina be zany fa izy zany dia aiza ary ty misy aty e aza maiky tena fa mbola hofantatry tena foana ay betratrana aloha de ndretrara soa dia hofatrilery eo mako to eo mbevavy efa antitra be zany
dia mipetra tsara ho nefa zary tia mifatotra eto ambony vatolampy. Asa mipelepele ke. Tena mafimafy be mantsy izany androko izany eo amin'ny lamosiko. Foa iato solo ty taty Ary aza miseho mafilo eo teny mangina eo. Andana bilekala be maso andisy fely aloha eo ambony ny fatraky ny miseho mafilo izy zany solo eto solo aty mangina eo Oe topity lava be maso be ty tamanatony ty. Zao mahitsy Izany aratsiny vonjeo lava ratsy pozy be fa tsy ilay fahita mahazatra. Io sory eo amboniko eo io tsara ho atena mihitsy zay rehefa tsy mahay mipetraka tsara ka torany zay matotry miteny trony memenina matsiravina mbola aiza nefa ny azo ateny tsy mbola manomboka akory zao ny kilalao. Tena voa sandriko ary aleo mody manao torana eto aloha fa amin'izay mba tsy hita le biby ratsy tarepety eo. Tena ratsy ane zany raha biby ary nakoary samy malemilemy voatsapako ato izany sa ve dia ho sanatry ve fa mbola le biby lava teo ihany misy akanjo tiako aleo hoe tsapaina tsara. Fa ina moa zany le mbola mikofokofoka mavadika ao zany sa ve mbola miaina ihany le totombitana teo iny fangamotsitorana izy teo ohatkela be vao maso fa nataondriko iny izy teo angatsy ny toraniny fa mbola reko mikofokofoka ao ihany mandriky no sa aleo hoe noko tsara ary feo iny ary zany mipitipitsika ao amboadika eo zany aleo hoe tsy mihetsika mahery fa sao dia hananan-doza etiko fa ty akaiko ty angamba tao olona ka voatsapako nisy lava maso sy orona teo zany hoe ny lohany zany ny voatsapako iny ary ty zany ny volony tao lava be izy zany raha azoko tsara ane zany dia vehivavy ty akaiko ty efa maty ve sa mbola velona dia iza koa anefa io so dia mba misoa ary io zanatry dia ka niaraka nisy nakatao an-trano tao zay na voamankiran-dratsy izay mianaka iza koa le nakakeriny anay tao tena tsy dia vaovao amiko aloha le feo analitra be ty dia tonga dia mba tao ariny le kely izy roa dia eto any Andavabato landra ohatra any kisoa ety namidy eny atseny angana le kely kay to tanana mahery be anie zany bata zany fa tsy mifanaraka amin'le feo teo tena matanjaka izy zany tsy misy dikany amin'ny akory no mibata any fa zany eka efa milanja ho any amin'ny atsasaka ny 70 any teny efa divaraina ty vao tafavoaka tao amin'ny fahasandrazana tao marina raha misy mahita amin'ireny tsy lazain'ny olona fa avina misavy savy ny taingo-pasana ka tratrandro maraina oza ry zareo loza angamba ary aleo aloha hijaikojaiko izitra eto an-tokotany so efa taitra izay dadafara dia asirika tsara tao anaty akanjo ato titehany dia ho taitra mantsy izy raha tsy hita tampoka anito eto dia efa tsy miditsony koa izany trano izany ary aloha miditra ary dia mamonjy any efitra any ampijoko voajoko marina nako ary dia ataonareo to taitra bery tony mpanao ratsy anga nareo koa lesy mahanaitra tsy zany raha tsy saika tapaka hatramin'ny lalan-drivotra mihitsy fa maninona raha tsy mifanao an'izany lesy fa taiza aloha ialahy io ary taiza ohatra taiza ahoana fa tsy azoko taiza ialahy ny tsy tazana tato maly ariva sa taiza hatramin'ny alina ny zao vao malala mody mahafata-javatra ary vely aty sa mody mitsatotsatoka eto fotsiny le ry ary nefa ohatra ny tsy nody zany alina raha ny fitadidiako tany akabony ely lesy fa taiza ahoana dia makany amin'ny WC ve lesy dia adiny ray mahery mihitsy vao mivoaka sa ve samy mana ny WC any io sady to feny vovoka be matsy ny lamosinareoko sady mahasisosiso izany tena le pelika nangalam-pihinana ty ka hampangainy menaka amin'ny solitika eny amin'ny molotra marina niosana tamin'ny rindrana angamba ka sady avy any akabony koa ve moa tsy mba hasiso
Fa inona aloha mahatonga anareo lasa be fanontaniana be androany aloha nefa tato ato izay tsy mba be resaka mihitsy. Aleo vaina amin'izay ny lazadina fa mitady fototra ty amiko izany a. Ka nareo midribla be ao amin'ny WC nefa ny olona koa ny tia mba poritra e. Tsy menareo lalana mihitsy. Koa ny tsy mandeha nareo fa ilozanareo miady varotra amiko eto fotsiny. Sala ny solika tampoka. Lasa koranga bandy fa nareo koa ny tsy aranina amiko any e. Aie, ny taratasy ity sao dia adiny dia matsotra azy andray no atao lahy. Efa vonina amin'izany lesitsika e. Tena saika ratsy ireny raha nisy kely a. Fa ilay fanontaniana no toa tsy mahatiko lolo. Ohatra ny tsy dia mazavazava izany. Ary aiza ary tadafara sy misy ony toa ohatry ny mbola tsy reko hatramin'izay nidirako teto izay. Tena efa mipaika ty ny amin'ny valora alina nefa mbola tsisy migadona eto na tadafara na misy ony. Samindray tsy dia magaga fa efa fanaony matetika ihany ilay tsy mody tato ato. Fa mba lasa aiza ary izay ireny e. Namonjy tsena ve sa lasa any amin'olona any? Raha mbola mijaha kosa aloha tsy marina satria inona tsy ny zavatra hita amin'izao. Tsy ny tongotra indray ve ny voatomboko ny angady any na ny anana indray ny voatsongo any raha hoe niava anana. Dia inona ary aloha nataoko manoloana an'izao e. So atao mba efa miatra manaina ary ty laza ratsy ataon'ny Rakaterinina ity. Tena aloha efa kiko tsara ilay boky nomeny tadafara iny. Verina miseho azo ho dada no mantsy tsy mba androany lesiny tsy mahalelahany lahy. Afaka ilaho maly fa androany lahy tsy omeko tsony. Tsy maintsy miady mavokely aho mba tia anakarena koa e. Ary aleo hitsaikosaiko nidirana ato so efa fetsy ilay ry mahita an'ireo namany efa tsy ato tsony. So lasa maily be eo iny. Aleo rangaha modotra indray tsy misy nininy indray mihitsy dia miditra tsotra fotsiny a. Rehefa tonga ao dia tonga dia vavazana amin'ito lamba nomeny iny bety fotsiny. Mety izay lasa zao ary. Dre toa mafy be ty varavaran'ity izany. Tena mity be izany ka. Efa ny amin'ny lanitra fahafitra izay ilay tsy mahafantatra ny andro ahafatesany. Vao maika mahamora zavatra izany e. Ny fika hidirana eto izao ny olana. Aleo rangahy tsy varavarakely tsy mbotsoana fa io izao no mety efa mora sombaina. Nefa moramora ihany lary samy bogo so taitra ho ny aza be a. Odry tiako araka tsy mity fa mikatopotsiny ko. Na moa izany fa tsy vao maika mahamora zavatra izany. Mihina mantsy fa ny fotsim-barina asiako fanafody izao no mahatonga azy io tsy nahatana ny masony intsony ka tsy hoidiny hatramin'ny varavarankeliko. Ary aleo miakatra dia misaoty malaky ary miditra e. Zay. Nefa mahailo ihany so tsy handaitra ny zavatra. Aleo tonga dia any an'efitrano ihany mihitsy miditra ary aloha e. Dry tsy misy olona ary atoko. Dia mety ho aiza? Mbola ny an-dakozia hoe? Aleo ary tonga dia any indray izao e. Io tokoa iny fa mifono body fotsy be io. Vita tanteraka izany. Ka kely ainako. Ary aleo tonga dia bataina dia hoentina so taraiky ny ora nomeniny be a. Opa. Ary toa mavesatra ihany izany ka. Dre ka itao vatakitay be mifono lamba ny ato ilay ty. Tsika kely ry tsy mazany fanao fangalam-piraty fampitrahy lahy. So dia veriny lafatam-bola kely mantsy izao ka anaovany lara osy jamba sy polisy voale reto a. Tena tsy misy mamaly amarina. Sa hoe izany ilay hoe misy mieno. Aleo rangaha jerena any amin'ny efitra any aloha sao dia mbany. Rehefa tsy ao tonga dia miverin-dalana izany ko inona moa.
Teo sanatria ve ka anao tony ganagana mitety asy ela. Asa mety. Fa ahoana zao ry Katerina? Fa aonao ty fatorany ty raha tsy te ahita loza. Zao rehefa mafy loatra e. Ary aza be vava fa ndray mitsoka anie dia sola tanteraka io volondohanao io e. Mba mendrasa fandraminana fa sao dia lasa loha eo. Fa inona ry zany no ataon'izany? Mamakimaky anao eo. Dia ho sanatria ve ka androany sisa ny andro ivelomako e? Rehefa samy faty ihany raha ka dia aleo manao ezaka farany ah. Tadafara, izay ho ah. Misy marina. Ay koa ianao lasa n'le kiala tsy manjary eo aty. Andrasy fa ezaka iala eto aho dia anatony eny aminao eny ary. Moramora ihany sao dia oreny eo ianao ka tsy ho afaka eto tsika. Mbola variana manao ny ataony eo io e. Tsy ahita ny ataontsika eto. Fa aisan'ny moa izany tsika ry Tadafara. Toa mangatsika be ato sady feno ohatran'ny rano dia te daholo ny manodidina. Mino aho fa ato andava-batsika angamba ka. Ary io mitoty ary ianao dia ampifandraisa ny tanantsika dia miezaka mamaha io tady io aloha raha mety e. Eo ary e. Mitady anao inona hono reto izy ka a? Aza mieritreritry ny ho tavoaka eto fa aty amintsika anie zao fahefana e. Mipetra tsara. Samy tena samy marina afitra ihany tsika ary misoa. Raha rehetra zato izy e. Misaraty eo fa tsy mitady anao fihetsika fafy eo. Samy a, izay ihany ne reto e. Eo le izy mba vaokely aloha izay fa ho faty ato anie e. Mandiny ty. Tsy misy samsamy zany eo a. Za zao nety dia avelao aiasa. Tena tsy tompony tena ny ty marina misoa. Oka anaka mangina aloha dia aleo miandro izay ataony fa tsy azo toeriny reto. Azo ny fanafody le zanako marina. Ay tonga le kely misaotra le kely aloha fa tonga rapitaonako no ary aiza ny aza to tsy mitondra ninina fa ahoana. Efa tonga ka. Reto ary nefa saika lasa tato raha tsy tonga rapitaona ako e. Fa aiza le trimo. Zay zao ny fanontaniako fa tsy lozanao mianahany eo fotsiny. Ka inona indray matiko tena aiza ho ah. Ka hita hoe Tsy ma. Ay kosako no tonga tsy natrona nasesiky ny rivotra kady fotsy zany tiako. Efa ela nendrasana le kely ka dia tonga soa ato amin'ny lavabatona kady fotsy e. Tonga soa. efa ela ihany koa no nanjakanao teto ry bebe Katerina. Zay marina ary tapitra androany ny fahefana nodiazanao teto. Tapitra ny fanjakan'ny bebe Katerina amin'ny alalan'ny dadabe ndre tsy marofy. Ny dadabe atena zany efa lasa sakafo mibiby inandray. Efa sakafo asa manatena sotrondra izy zany. Kay nareo mihitsy zany namolotra ny faty rehetra atao amin'ny fahasangazanay tao a. Dia noentanareo aiza daholo ary zany reo e. Any hoa tonga vatravatra fiavy zato ty. Oka fa mifanano lazadrinina ny aty ka tsy miraika amin'izany torabato zany e. Ny sokona ary le kely no mivokina ratoinina. Katerina indray a dia tsy matao masomely zany. Efa sakafo a azo tena ve zany e. Ranomasina ihany na no manonja fa mety ho tondra ka. Misamboaravoara fa tsy mihoatsiraka. Resaka fotsiny zany e. Tsy misy manam-pahefana mara-pahafaty zany e. Andriamanitra rery ny tompon'ny fahefany eto an-tany na any an-danitra ka ahoana e. Ilavolefina moramora sa ampiasana ny herim-pahasoavan'ny dadabe. Atao le tehana kiala be maso o kiala ngita o kiala maisa le samya ataovy mahita e. Andraranareo no mamita an'io fa reto kosa dia alefaso e. Otry atao tsy mety manidiny le kifafa dia ho sanatrika lany gazoal ve sa tonyotry manondrana raha tsy amin'ny ado satrako mba manosika koa indraindray e. Alefa hoa. Tena fihany biby isan-karazany tamy reto marina. Ty voatehana losa inona reny atao e. Aiza elo ty ela. Tany atrano le ty any azo lafetsifetsena tany. Sany dia sahan'ny lava eletsy rahalahy ngely ty tsika e. Tany atrano izy aho zany mahatsy amin'ny lahy teo. Ay ela ty
Iurka lanjuta petako. Atao mahita ba? Mama, tena ipatany. Inona reny ataoko hoe? Le tena. Ahoana ny fomba fampiasana azy ity? Ay ve raha ty kely any. Zay dia mampitsangam-bolo ve ty e. Ahoana moa le fampiasana azy e? Tazomina eto amin'ity somary mifaingoka kely ity a. Dia atondro amin'ilay biby. Izay mihitsy ka. Ary aloha tayary. Zany a dia mialana daholo e. Fa iverina ho aizy dia nisy andrikela ratsy tare be reto a. Hoaiza ho a. Marina tsy manatona aty izany. Sady mirongatra be aty daholo. Maty bekate. Maty eo a. Maty reto fatahoany. Maty eo a. Maty tata. Maty. Zay pisazany lahy. Ary maty asany daholo e. Izandray ry loha teo e. Ohatra ny nentin'ilay bebe tamin'ny lalam-bato iny zareo teo raha tsy diso. Aleo rangaha rahana any. Tena aksisitsisika koa amin'ity izany e. Tsy maintsy avotana nareo mianaka fa aza matahotra e. Dia nareo tazako amoron-drano reo maro. Ary izany ataony. Mitady alefa ny ao anaty rano izy mianaka izany. Sady ohatrany misy biby be io anaty rano io e. Tsika, avy eto nareo reo e. Ty anatin'ny etikonga teny. Malaky manatona ty ary rasa e. Mahalala ny jery bebe Katerina za. Atao veloma nyolombelona reto a. Sima, avoto lesy zay a. Sima hoara. Sima, alaify zay e. Akaty fotsy, le tea. Tena nalatsany ihany izy mianaka marina. Misy oa. Mianavako marina. Dadafara. Tian'izao kosa e. Tena vorongorony le biby be marina. Tena le ratsy tarehy be ty androany. Belove, any avy manatona koa le totombitany ity fa efa maika ho tonga amin'ilay fanaty Damaso a. Malaky e. Mampananja rano maty. Tateraka ihany ty nofo fahiny. Iverina ho tanora kely izay a. Ho tanora kely ntikody Katerina. Lasa hoe Katerina afatry Katerina tony. Tsy misy manaiky ho fatanao fotsiny izany eto le tsy vaniny ity a. Zany a mokoraka vato avy aty a. Tsy makaiza ho azy zany. Ary ampisehoky ny fahaizakely ty mamitady andapako no. Izany atao izany e. Lasa mihodina be koa le rano. Ary ireo koa le biby be fa sanaka vava ohatran'ireny hoe andeha anaikitra ireny. Io sanatry hoe ka andeha andrapaka azy e. Ary aleo amin'izay ampiasaina le tena sady anevitra an'ilay sary sikotra amin'ity rangaha. Eto amin'ahy mahavotona tsara ampiasana azy ity. Tairaika anazy sao dia ho taretra any e. Ozy, fa tsy dadafara sy misoa hoe ireny atsingevan-drano ireny e. Sanatry hoe ka efa maty e. Aleo iady aloha. Mety amin'ity tena misy teboty moa izy raha le filazan'ilay boky e. Dia misivotra manaraka midina manaraka an'ilay sary. Sady tondrona makany amin'ilay rano ihany izany. Miala ny ery Satana. Tsy manan-kery ato-tsony. Miala! Fa izy, rehetra irezazako fa misy mondrano. So lasa me malefaka ny fodin'ilay rano. Sady lasa misy oro-tany be zany. Fa iny zao efa ahoany zao. Tapitra atreo e. Izay ho fanjakanao. Rava ny anaran'ity tempolon'ny Satana ity androany. Tena misomba ilay kely ty tamiteany iny e. Malemy loatra. Oka fa tsy hanao tsony. Avela ody ampiatanana fahasapisaliny e. Maty e. Latra zao e. Ndreo le kalagita. Sakaiza tsy mahafoy eo. Aizy nisany e. Septra. Septra. Fa latsaka ao anaty rano ao izy marina. Tena nahodikodra'ilay rano. Ohatran'ireny manao atletika ampotra mivoaka ireny. Ary zaka ty mba ahoana? Ohatran'ny efa nianjeran-tserikely koa ny reto vady be mitatao ato ambony kato reto izany no ireo horohorontany be teo reo e. Tena eo manavitra ainaingana fa ho faty ato koa lary tsy mandroany. Tena iny ary ny alilako efa akaiky izany. Hoeko raha tonga.
dia sarery moa izany sisa no atao amin'ity trano ity roa andro lasay misehony ireny ady mafy ireny mangina tanteraka ny tanàna ny losan'izy telo mianaka fa na izany aza faly ny mponina fa afaka atao amin'ny gejany bebe Katerina tena nandritra ny taona maromarina moa izany tsy mba afaka nanao ninonina ny mponina teto fa dia nanaraka ny sitrapon'iny olona iny raha tsy any aloha izany hoe miaina amin'ny fiainany maizina izany sao maty ny levina miaraka amin'ireo hodiny rehetra tao anaty lavabato tao vita ny aty fa ny mahalasa ny saiko izao dia ohatra ny hoe tsy nisy lavaka izany teo amin'ny toerana io vao nihetra ilay bombo rehetra fa ny mahagaga koa dia hoe akady fotsy mba aiza eo ary izany tsy mba tazako nahitako tao akory nefa nge dia voasoratra dadabe tsara tao anatin'ilay boky mihitsy io tena aleo ranga makeny dia any ny tanany marina aleo miakatra ety ambony vatolampy be ity fa ety angamba no mahita tsara an'izay ao ambany ao ary tena io tokoa ke misy ady vory lalina dia lalina tena tsy mba tazako mihitsy io tamin'izato ety misy miandrano mikoriana dia miaraka amin'ny fasika fotsy savy tany fotsy ireny ary iny misahala amin'ny lavaka be amin'ny sisiny ireny ohatra ny misy zavatra mihetsiketsika izany eo anatiny tena aleo hidininy mihitsy hoe za efa tonga eto akady fotsy mety hoe reto fasika fotsy sy ady lalina ity ve no niantsoana azy hoe akady fotsy re maharary maharary kay ary ohatrany maheno feo mitaraina izany aleoloha natonana ilay lavaka teo hoe tena misy feo miantso vonjy izany ka mety tsy ambadika re tsy voahirana midoroboka be retsy zay aleo hijerena to tsy misy nininona akory ry atiko tena feo amin'ny miso zany feo amin'ny miso zany miso miso aiza ndry zany misy rano nitsikoba nore aloha akaiky ny lavaka ry tena ao angambaka ary aleo akanisany eny rio tokoa misy olona makasisina telo mihitsy azako aleo anatonana eny miso dadavary dia samy koa tena nareo ve reto tena faly afa mbola hitako ihany nareo misaotra an'Andriamanitra koa misy olona ray mipetraka mandinika be anay somary eo anaty lavaka maizina izy dia tsy hita tsara nindrina iza re io hoe dia sanatrivy ka aka saliko andre tsy marofy ve Gasty Tantaragas Malagasy FM mananotra ho anao teo lava bato nakady fotsy